ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Dia mbola faly miara-bantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Anio ry havana dia alahady natokana fiangonantsika hankalazana an'Andriamanitra noho ny nahatraran'ny sampana zava-maneno ny isan-taonany. Ny loha hevitra izay nosafidian'ny sampana hoentina mamakivaky izany isan-taona izany dia ny hoe miombona amin'ny fahasamihafan'ny fanomezam-pahasoavana. Izany loha hevitra izany dia nalaina avy amin'ny teny izay hitantsika ao amin'ny Korintiana voalohany 12:24 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Izany teny izany rahateo miompana ny fotoanantsika androany. Ny sampana zava-maneno araka izany no hitarika antsika mandritra ity fotoana ity. Aoka isika ry havana hanomana ny fomamam-pana antsika. Manasa antsika rehetra hitsangana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Isaotra sy hideran'Andriamanitra isika ry havana amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo. Salamo 330 ny 1 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'ny Tompo. Miobio an Jehovah ianareo ry olo-marina, fa mendrika ho ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderahan Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo. Mirafy iram-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Fa mahitsy ny tenin'i Jehovah, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, eniky ny famindrampon'i Jehovah ny tany. Amen. Ataontsika ny hira fahavalo ny andiny rehetra. Ivavaka isika Tompoko. Misaotra anao zahay ray Andriamanitra rainay eo
fantaminao ka afaka manatona anao ampifaliana iaino sy andray ny teny fiainana atolotra ao anay. Mangataka ny asan'ny fanahinao amin'ny isam-batan'olona izahay mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Hotsapanay ane fa te hanao zava-baovao aminay ianao anio ka azo hery sy tombo finoana ary azoto hiasa izahay noho ny fanatrehanao. Kotario izahay amin'ny zavatra rehetra ataonay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, raisy sy zanaka ary fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka isika. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana sady eritrereto tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo, koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Koa aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiany sy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadiany fahamarinana ho an'Andriamanitra. Amen. Ry havana malala, tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany tsika, koa ndeha sika hifona amin'ny Tompo anatina eo anatrehany ka anaraka izao tombavaka izao any am-pontsika. Ry Andriamanitra tsy tompo-pamorona sy mpanafitra anay eo, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny helika rehetra eto anatrehanao. Izahay dia nanota taminao tamin'ny eritreritra sy ny teny ary ny asa, sady nitorotoronina tamin'ny heloka sy fahotana koa. Ary noho izany dia tokony ho very sy hoelohana mandrakizay izahay. Nefa noho ny fahasoavana sy ny famindram-ponao lehibe sy mahagaga, dia mifona sy mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay ry Andriamanitra eo. Mamindrafo aminay mpanota mahantra ka mamelany helokay. Ry Andriamanitra Tompo Ray anay izay any an-danitra, mamindrafo aminay. Ry Jesosy Tompo mpamony izao tontolo izao, mamindrafo aminay. Ry fanahy masina mpampionona anay, mamindrafo aminay. Amen. Ataontsika ny hira fa 770 ny 9 sy 13. Mitsangana isika tompoko. Ry havana, raisao amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana ny teny famelan-keloka omeny Tompo amintsika. Hoy ny Tompo, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana,
tsy mba hiala aminao famindra-poko ary tsy tsoaka ny faneken'ny fihavanako. Raha misy manota dia manana solovava amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avitra noho ny fahotansika. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Amen. Hoy ny soratra masina: tahaka ny namelan'ny tompony elokareo no aoka mba hamelanareo eloka kosa. Koa aoka hamela ny eloky namantsika isika, ary anao amin'ny tsirairay izay ao an-tokantranontsika ao manao hoe ho aminao aneny fiadanana. Ataontsika ny hira fa 307 ny 9 sy 2 ary mipetraka isika aorian'izay. Mialoha vavaka sy ny vakiteny dia ataontsika ny hira fa 12 sy 9 ny andiny rehetra. Iaraha hivavaka isika tompoko. Mbola te hisaotra anao izay ry Andriamanitray noho ny fahasoavana sy ny famelan-keloka nomenao anay. Raha andeha hamaky ny teninao izay dia sokafy ny sofinay
sy ny masom-panahinay mba andrasanay ny teninao. Ny fanahinao masina ny hoe hiasa sy hanazava izany ao anatin'ny fonay. Ary ampio izay hahaizanay hanaraka sy hizara ny teninao amin'ireo mpiarabelona aminay. Mitenena Tompo, famenana amin'ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana amin'izany. Amen. Iaraka maksinieny ny teny soratra masina tsika Tompo. Hitantsika ny asan'ny apôstôly voalohany, 14 ka hatramin'ny 15. Rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary niara-ny angony teo amin'i Jesosy dia namepetra azy dia hiara-ny Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay efa harenareo tamiko hoy izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa ny fanahy masina rehefa afak'andro vitsivitsy. Koa izay tafangana teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no ampodinao ny fanjakanao amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy ianareo ny ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny iray amin'ny fahefany ihany. Fa azo hery ianareo amin'ny lantsan'ny fanahy masina nareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria, ary ny hatramin'ny farany tany. Dia itoizantsika amin'ny Korintiana voalohany, tokony 12 adiny 14 hatramin'ny 17. Zarazarainy ho samihafa ny fanomezam-pahasoavany nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazarainy ho samihafa ny fanompony nefa ny tombo dia iray ihany, ary zarazarainy ho samihafa ny asa nefa ny Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomeny fampisehon'ny fanahy ahasoa, fa ny anankiray nomeny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray ny teny fahalalana, araka n'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy izany ihany, ary ny anankiray ny fanomezam-pahasoavana ho entiny mahasitrahana amin'izay fanahy iray izany ihany, ary ny anankiray ny manao fahangangana, ary ny anankiray ny maminana, ary ny anankiray ny mahafantatry fanahy samihafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa ny fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny sy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony, fa tahaka ny teny iray ihany, anefa maro no momba ny teny, ary ireo rehetra momby ny tena ireo na dia maro aza, dia teny iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanova-batisantsika rehetra ho tena iray, na jiosy, na jentilisa, na andevo, na tsy andevo, ary isika rehetra dia nampisotroany ny fanahy iray. Mitsangana ny fiangonana. Dia farahantsika amin'ny Marka, toko 12, andiny 14 hatramin'ny 20. Rehefa afaka izany, dia nesony tamin'ny 12 lahy Jesosy. Raha nipetraka ny hinany ireo, ary izy nanometsiny azy noho ny tsy finoana sy ny amafiany fony, satria tsy ninonan'ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary hoy izy taminy, mandehana amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoriana ny filanzan-tsaran'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, amoaka demony amin'ny anarako izy, eteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Andray menarana izy, ary na dia misotro zavatra mahafata azy izy, dia tsy ampaninona azy izany. Ametra-tanana amin'izy marary izy, dia ho sitrany ireny. Ary Jesosy Tompo,
rehefa niteny taminy dia nampiakarany ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanany Andriamanitra, fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny tontolo eny, ary ny tompo niara-niasa taminy ka namarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Ataontsika ny hira fanampy amin'ny 720 ary mipetraka isika aorian'izay. Mira filam-baovao, mira ho an'i Jehova litany. Mira firanao ho an'i Jehova. Ambarao, 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 amini tetilisa ni vulilahini. Mira filam-baovao, mira ho an'i Jehova litany. Mira firanao ho an'i Jehova. Ambarao, 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 amini tetilisa ni vulilahini. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Izany loha hevitra natolotry ny sampana SZM na sampana zava-maneno eto amin'ny tafo Tolozy mba ho zaraina amintsika hakana hafatra sy fampahirezana ary koa hitombotsika amin'ny fahalalana tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana ny sitrapony. Afaka herinandro dia ankalazan'ny Pentekostra isika. Ady hevitra be teo ampilo sy ny fiangonana no hoe ahoana ny fomba andraisana ny fanahy masina sy ny hoe iza no nandray ny fanahy masina. Fa ny fampianaran'ny Tompo dia tsy mifototra amin'izany, amin'ny hoe avaiza ny fanahy masina na dia marina aza fa ambarany soratra masina izany. Marihana indrindra fa anisan'izay nampizarany fiangonana tamin'ny taonjato faha 120 io resaka io. Iza no manome ny fanahy masina, avy aiza ny fanahy masina. Ny fampianaran'ny Tompo koa dia tsy mifototra amin'ny hoe fomba ahoana ny andraisana ny fanahy masina. Na dia ambarany soratra masina ihany koa azy izany. Ambarany soratra masina raha teo ny lalana ao amin'izany, fa tsy izay ny fototra. Fa hoy ny Tompo, ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feony nefa tsy fantatra ao izay avinina izay aleny, dia tahaka izany
izay rehetra ateraky ny fanahy. Jaona toko 7:15. Dia hoy ihany ny tompo, ny voany no ahafantaranareo ny azo. Matio toko 7:20 ka hatramin'ny 20. Raha izany dia ny vokatry ny fanahy ao amin'ny olona no mahamaika ny tompo. Ny vokatry ny fanahy amin'ny olona no hamantarana na manana ny fanahy masina izy na tsia, na miasa ao aminy ny fanahy masina na tsia. Ary io vokatra io dia sady azo fantarina no hita mivaingana miariary. Hoy Paoly ao amin'ny Galatiana toko 5:7-20, fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahaltona sy ny sisa sy ny sisa. Miariary. Dia hoy ihany izy manohy izany ao amin'ny 2:20 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa sy ny sisa sy ny sisa. Vokatra hita maso. Raha ny amin'ireo vokatry ny fanahy ireo, ny amin'ny famoram-panahy dia efa hitantsika tamin'ny herin'ny androany. Fa androany kosa dia singanina ny amin'ny fanaovan-tsoa, izay vokatra hita maso ny fanahy masina araka ny teksta hitantsika. Marina voalohany fa tsy voafetra ny asa sosialy io fanaovan-tsoa io, fa milaza ny asa rehetra mitondra soa na mitondra fahasoavana amin'ny lafiny rehetra ho an'ny olona, indrindra fa ho an'ny hafa. Ary faharoa, vokatra avy amin'ny fanahy masina no raisina ka mitoetra sy miasa ao anatin'ny mino ny fanaovan-tsoa. Koa anio ary, araka ny loha-hevitra izay natolotra antsika, dia ny herin'ny fanahy masina miasa amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana, na koa antsoina hoe fanomezan'ny fanahy no jerintsika amin'ny fomba tsotsotra. Zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Voalohany ary, ery avy aiza no miasa ao amin'ny fanomezam-pahasoavana. Ery avy aiza no miasa ao amin'ny fanomezam-pahasoavana. Faharoa, ery manao ahoana no miasa ao amin'ny fanomezam-pahasoavana. Ery manao ahoana no miasa ao amin'ny fanomezam-pahasoavana. Ary fahatelo, hery ho amin'inona no miasa ao amin'ny fanomezam-pahasoavana. Ery ho amin'inona no miasa ao amin'ny fanomezam-pahasoavana. Voalohany ary, ery avy aiza no miasa ao amin'ny fanomezam-pahasoavana. Etsy an-daniny dia misy zavatra telo tiana marina. Voalohany, efa hitantsika fa ny fanahy masina ny rihitra mampiray ny mino amin'ny Jesosy Kristy, ilay vaty fehizoro, ka manangana azy ireo vaty velona, miasa sy mahavokatra be, sy mahavokatra tsara, mahavokatra maharitra, hoy ny tompo. Faharoa, dia nambaran'ny tompo fa ny parakleto na ny parakleto dia ny fanahy masina zany, dia irahiny ray amin'ny anarany mba ho eo amin'ny mino mandrakariva. Miverina intelo amin'ny filazantsarany Jaona zany, miasa maharitra ao amin'ny mino ny fanahy masina parakleto. Tsy manao antselika zany, tsy miasa indraindray zany. Ary ny fahatelo, dia ampatsihivina ny teny fikasan'ny tompo, mialoha ny akarany ho any an-danitra. Fa azo ery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo, ary ho vavolombelona any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fanahy masina, ary ery avy amin'Andriamanitra no miasa ao amin'ny fanomezam-pahasoavana.
ka dia izany no antony antsoina azy hoe fanomezan'ny fanahy koa. Samy anarany dolo ireo: fanomezam-pahasoavana, fanomezan'ny fanahy. Zay no etsy an-daniny. Fa etsy ankilany dia ambaran'ny teksta mazava tsara fa zarazarain'ny fanahy masina araka ny sitrapony ny fanomezam-pahasoavana samihafa. Zarazarainy araka ny sitrapony, tsy erany taminiza ka tsy araka ny fahamendrehana na araka ny asa vita, fa tena fahasoavana, fanomezam-pahasoavana. Zany hoe nomena ho an'ny olona tsy mendrika izany akory. Ary zany ny antsoina azy hoe fanomezam-pahasoavana, koa tsy avy amin'ny olona, tsy avy amintsika, tsy avy amin'ny fiangonana, fa omena ho an'ny fiangonana ny fanomezam-pahasoavana. Ka dia tsy azo irehareana izy, na antokafantena, na antokafan'olona, na anandratantena sy ieboeboana, fa fanomezana maimaim-poana, fanomezana natolotra ho an'ny olona tsy mendrika. Koa dia averiko tsara, tsy avy amin'ny olona, na avy amin'ny fahamendrehana, na noho ny antony zao sy zao ny fanomezam-pahasoavana, fa fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra, ka tsy azo ieboeboana sy everantena ho zavatra. Koa satria ary fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra dia tokony hisaorana sy ankasitrahana ary hiderana azy feno. Ny fahatakarana ny amin'ny hoe fanomezam-pahasoavana dia manosika hidera sy ankasitraka ary anome voninahitra an'Andriamanitra. Faharoa, ery manao ahoana no miasa ao amin'ny fanomezam-pahasoavana. Eto ry havana dia mialatsiny fa tsy hitako izay teny malagasy ahafahana manavaka reto zavatra roa ireto, dia ny toute puissance sy ny pleine puissance. Ny toute puissance, izay antsoina ihany koa hoe omnipotence, dia entina milaza ny toetran'Andriamanitra izay maefa ny zavatra rehetra, tsy toa ho isika. Ary ambaran'ny Paoly aza ao amin'ny Efesianina 2:7 azafady, ambarany hoe mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika. Io lay omnipotence, toetra sy fahefan'Andriamanitra irery io, endriky ny voninahiny izay tsy azo lanjaina na refesina. Ampitandremana ihany isika ny amin'ny tononkirany mpanakanto kristianina sasany, izay milaza fa rehefa manana ny Kristy dia manana ny toute puissance. Ho indrindra ilay tononkira, izay rehetra lazainy dia tsy maintsy misy rehefa manana ny Kristy zany, dia izay rehetra lazainy dia tsy maintsy misy toy ny tamin'ny andron'ny Genesisy. Fahefan'ny Kristy, fahefan'ny ray zany, fa tsy fahefan'ny mino. Ny hery miasa amin'ny fanomezam-pahasoavana dia tsy toute puissance, fa io toute puissance io no nentin'ny devoly nampilendalendaina any Eva sy any Jesosy rehefa nakafanahy azy ireo izy. Ho toniny Andriamanitra ianareo, meko anao dolo zao rehetra zao, raha zanak'Andriamanitra ianao dia. Noho izany tsy toute puissance ny hery miasa amin'ny olona izay nandray ny fanahy masina ka nahazo fanomezam-pahasoavana. Na izany aza nefa, rehefa feno
ny fanahy masina ny mpino iray tahaka ny Petera ohatra na Stefana araka ny boky ny asan'ny apôstôly, dia nahery indrindra izy ireo, nahery ny teny tao ambavany ka nanindrona ny fon'ny olona izay nitoriny. Tahaka izany koa ireo mpino Galiliana tany Jerosalema, voatantara ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 tamin'ny andron'ny Pentekosta. Azo ampina koa aza ny amin'ny Barnabasy izay niara-ny asa tamin'ny Paoly tao Antiokia ary nirahiny fiangonana ho misionera voalohany, voambara fa feno ny fanahy ary nahery izy ireo. Manome hery ho an'ny zanandray azy ny fanomezam-pahasoavana omen'ny fanahy masina. Manjary mahery ny olona nandray fanomezam-pahasoavana, nefa tsy mitoto puissance. Tsy zany nilazana iery mahagaga izay niasa sy nampahery reto mpanompon'Andriamanitra ireto, tsy zany. Fa ny teny lazana azy kosa dia ny pleine puissance, hery feno izay mampahomby ny asa, mampahavokatra be eo amin'ny sehatra izay andran'ny tompo ka iasan'ny fanahy masina feno. Ny toute puissance manko dia hery amin'ny zavatra rehetra. Ny pleine puissance kosa dia miasa eo amin'ny sehatra izay nitendrenin'ny tompo sy nanendrenin'ny tompo anao ka nanomezany ny fanomezam-pahasoavana. Dia hoy indrindra Paoly rehefa milaza azy, tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena. Timoty 2:1-7. Fanahy mahery kanefa fanahy izay mionona tamin'ilay fanomezan'Andriamanitra fotsiny ihany. Ary zany indrindra ny lazany Paoly rehefa nanohatra ho an'ny Romanina izy, tandremo sao miavonavon-kevitra ka mihevitra mihoatra izy tokony hoe verina, fa ka hevitra araka ny fanomezana izay nomenanao, mionona manana fahononantena. Ko ny olona nomena ny fanomezam-pahasoavana dia mandray izany tao hoe pleine puissance izany, ka dia tokony hiasa maharitra sy mahery amin'ny alalan'izany, fa tsy ho kamo na alaina na anao an-tandrevaka na iovaova. Ko manahoana ny fanompoko eo amin'ny fiangonana rehefa nandray ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina? Manao ahoana? Miorina amin'ny herin'ilay fanahy tsy miovaova, mahery, ka mahajoro tsara ve? Sa miorina amin'ny herin'ny olombelona izay tsy maharitra, ka dia mamokatra amin'ny lolo izay mora levona, manao asa maty izay tsy maharitra? Ry havana, raiso ny fanahy masina ary aza miany ny nofo ahatanteraka ny filany. Fa ny herin'ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana manokana izay omeny antsika, dia mahatonga antsika sady mahery no mahatojo. Zany hoe maharitra. Matetika ny olona rehefa mahery dia mahery vetivety, avy eo dia milatsaka indray, miletsy. Ary misy ny olona izay te handeha lavitra fa tsy afaka mandeha mafy, tsy afaka mandeha mikery, fa dia kenakenaina eny. Fa ilay fanahy masina manome azo roa, hery sy faharetana, perseverance. Zany hery miasa amintsika, raiso. Zany fanahy masin'Andriamanitra izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, aza miankina amin'ny herin'ny nofo. Fahatelo, hery ho amin'inona no miasa ao amin'ny fanomezam-pahasoavana.
ery mikendry ny inona zarazaray no samihafa ny fanomezam-pahasoavana io paoly nefa ny fanahy dia iray ihany somary mahagaga ihany ty fomba n'Andriamanitra ity teny roa to mifanohitra ny hoe zarazaraina na samihafa sy ny hoe iray ny anankiray mizarazara samihafa manavaka ary ny iray mampiray zany hoe tsy ahitana afa-tsy-tokany zany kanefa io mihitsy ny mifono ny fomba n'Andriamanitra zay hafa noho ny an'olona hafa noho ny an'izao tontolo izao ampatsiarovina indray ny tenin'ny tompo araka ny Isaia 5:5 ny fihevitra tsy hevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako fa na iray ihany no nanao antsika ho samy hafa nampizarazara antsika ho amin'ny fanomezam-pahasoavana samy hafa fa na iray ihany nefa dia io fanahy ihany koa no miantoka ny fampiraisana ny mino manana fanomezam-pahasoavana samy hafa zarazaraina ho samy hafa nefa atambatra ho fiangonana tokana miombona koinonia ho isika zany fomba n'Andriamanitra mahagaga zany dia sady natao fiarovana antsika amin'ny firehariana foana no fiazonana antsika ho amin'ny firaisana amin'ny tompo mandrakariva asan'ny fanahy masina ireo zay tanterahana noho ny firaisana amin'ny tompo fa raha vao tsy misy ny firaisana amin'ny tompo ny fizarazarana ny manjaka ary dia manjary tsy misy ny fiombonana raha vao tsy miaraka amin'ny tompo ilay fiombonana no avelanjaka dia foana tifitra avokoa ilay arem-pahasoavana be dia be isan-karazany zay atobaky ny fanahy masina eo amin'ny mino sy eo amin'ny fiangonana ary mifono zava-dehibe lalina io ino zany zava-miafina lehibe zany ilay fanahy masina zay nanao antsika ho samy hafa ihany io ihany no afaka mampiray antsika zay samy hafa ho tokana zava-mahagaga zany ary tsindrina tsara fa asan'ny fanahy masina io fa tsy asa vokatry ny ezaka ataon'ny olona fotsiny tsy asan'ny olombelona io tsy asan'ny fiangonana io matetika dia manao zavatra ny fiangonana mba hampisehoana fa misy firaisana ndaontsika anao an'izao mba hampisehoana fa misy firaisana nefa ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny tsirairay tsy mitondro amin'izany akory manjary petatoko fotsiny fa rehefa avy eo le fiainan'le fiangonana betsaka ny lafiny mampiseho fa hay tsy misy firaisana hay endrika ivelany fotsiny le firaisana misy zavatra kely ery dia mifamaly misy zavatra kely ery dia mifampizarazara misy zavatra kely ery dia mifanenjika misy zavatra kely ery dia famingana misy zavatra kely ery dia mifame fatafitoinana tsy asan'ny olombelona tsy asa apetraka amin'ny fombafomba asan'ny fanahy masina miasa ao anatin'ny olona efa nivelabelarina feno tamin'ny fampianarana omaly zany ka tsy iverenantsika fa tiana ho tsindrina ireto zavatra ireto nomena ny tsirairay ny fanomezam-pahasoavana ny tsirairay manana ny fanomezam-pahasoavany avy saingy tsy natao azy samyrery na ho an'ilay nandray azy zany fa natao fanasoavana ny rehetra ary zay le fanahy apetraky ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina lay fanahin'ny firaisana fiombonana zay mitaky amintsika fanetretena sy fitiavana mitaky fanetretena sy fitiavana raha tsy zany
tsy mikendry ny fanasoavana ny rehetra fa manjary maneho fitiavatena fotsiny. Hoy aho teo hoe mitaky fanetretena mba tsy hiseho zavatra na eboebo foana fa hanome voninahitra an'Andriamanitra ny mino. Fa avy aminy, fa tsy avy amin'ny fahamendrehana ny talenta, ny fahaizana, ny hery izay entina manompo eo amin'ny ivon'ny fiangonana. Omeny feno, omeny amin'ny kely, nefa tsy avy amintsika. Ka ny fanetretena dia tsinona fa ny fanekena fa tsinotsinona tamin'izany fa avy amin'Andriamanitra avokoa izany. Raha vita tsara sy lavorary ny atao ka mendrim-piderana dia tokony ayamerina ny fisaorana sy ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Zay no mahatonga an'ilay fiteny hoe rendre gloire, mamerina ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Mamerina eo amin'Andriamanitra ny fankasitrahana sy ny fahamendrehana teo amin'ny fahombiazana rehetra. Fa azy rery ny voninahitra, soli deo gloria hoy isika. Mila fanetretena. Ny olona tsy manana fanetretena tsy afaka hanompo amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana ary tsy afaka hahery sy hahavokatra tsara noho ny fanomezam-pahasoavana. Faharoa, mila fitiavana. Satria ny fitiavana araka ny soratra masina dia tsy mitadiny azy. Korintianina 2:17. Manao ny hafa mihoatra noho ny tena. Tsy mihevitra ny azy ihany fa ny an'ny hafa koa. Filipianina 2:4. Ny fanomezam-pahasoavana dia tsy natao ho an'ny maka ho azy, ho an'ny tia tena, na ny tsy mihevitra afa-tsy ny tenany na ny ankolafiny misy azy ihany. Tsy marina eo amin'ny tsirairay ihany anie zany e, fa marina eo amin'ny sampana koa e. Amin'ny toerana sasany dia velona ho an'ny tenany ny sampana, ary tsy mihevitra ny sampana hafa, tsy mihevitra azo mihoatra noho ny tenany na mihevitra ny rehetra, zany hoe ny fiangonana. Fa rehefa afa-po izy, rehefa voky izy, rehefa vita ny dolidoly ny sitrapony, zay izy vao mihevitra ny an'ny hafa. Manjary faharoa ny hafa, manjary ambiny ny hafa. Tsy zany nefa nampianarina soratra masina amin'ny fitiavana, manao ny namana mihoatra noho ny tena, mihevitra ny an'ny hafa fa tsy ny an'ny tena ihany. Enga neka tsy eto amintsika zany. Nefa moa hoy ny fiteny hoe ny endry ihany no anarina. Fanomezam-pahasoavana nomena feo, miasa feno amin'ny kely, en pleine puissance, fa natao kosa hanasoavana ny hafa ary hanompoana ny hafa eo anivon'ny fiangonana. Ny foto-kevin-dehibe iorenan'ny fisian'ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy eo amin'ny fiangonana ry havana. Raha ny soratra masina manontolo no jerena dia izao: ny tsirairay manovy sy mitaiza ary manabe ny fanomezam-pahasoavana noraisiny avy amin'ny fanahy masina mba hanasoa ny rehetra amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa. Averiko ny ray. Ny tsirairay manovy sy mitaiza ary manabe ny fanomezam-pahasoavana noraisiny avy amin'ny fanahy masina mba hanasoavana ny rehetra amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa. Io ny loharanom-pamokarana sy fitomboana azo antoka sy maharitra ka mampiorina tsara ny fiangonana, ka sady mahavokatra be izy no manana firaisana sy fiombonana lalipaka sy maharitra ary hita maso. Zany le fiangonana manan-karem-pahasoavana, ka sady vavolombelony herin'Andriamanitra tsy toa, le toute puissance miasa en pleine puissance
ao amin'ny tsirairay ary vavolombelon'ny firaisan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ilay koinonia. Tsarovy ary fa araka ny fampianaran'ny soratra masina dia Andriamanitra no mampitombo. Zany hoe Andriamanitra no mampandroso fa tsy ny olona, tsy ny fiangonana. Fa ny anjarantsika dia ny manaiky anompo amin'ny fanarahana tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny torolalany ary amin'ny fanovozana hery avy amin'ny fanahy masina noho ny firaisana amin'ny Kristy. Anisan'izay nambary io eo amin'ny fandehanantsika eo amin'izao tontolo izao, mandeha amin'ny tongotra roa. Ny vavaka androany raisitsika kosa ny firaisana amin'ny Kristy, ny firaisana amin'ny fanahy masina ary koa ny tenin'Andriamanitra, ny fahalalana tsara ny sitrapony sy ny fanarahana izany. Ny firaisana sy ny fandrosoana amin'ny fiangonana dia miainga avy ao amin'ny tsirairay ary zany tsirairay zany azy miainga avy ao amin'ny anaty mihitsy ny aty fo. Miainga amin'ny ao anaty ny fanavaozana ataon'ny tompo amin'ny ino avy eo vao miseho eo amin'ny ivelany. Miainga amin'ny tsirairay vao miparika ho any amin'ny fiangonana manontolo ary mandalo amin'ny sampany zany. Hoy indrindra ny tompo ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany. Mateo 12:17. Miainga avy ao amin'ny aty fo voadio sy azavain'ny fanahy masina ny asa tsara sy ny fanompoana mahavokatra ataon'ny mino sy ataon'ny fiangonana. Koa aoka tsy ho variana manaraka fombafomba, aoka tsy ho lany andro mikarakara sy manambomboatra ny velony sy ny tamaso, fa aoka handray ny herin'ny fanahy masina, manamboatra, mamolavola, manefy ary manavao ny aty fo mba hahatonga antsika ho fiasana mahomby sy vavolombelona mahatoky hatramin'ny farany, ka dia omen'ny tompo ho antsika ny satroboninahitra fiainana izay omeny ho an'ny mpanompo matoky azy. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo ary indrindra hampahery anareo azahoanareo manatanteraka ny fanompoana tsara ary mijoro vavolombelon'ny fampiraisana imbona anareo amin'ilay vatolampy tsara sady mafiorina, Jesosy Kristy, loharanon'ny fahavokarana be ary loharanon'ny fijorona maharitra. Amen. Nataiza nunale kania inula saiku dia sukuata izeta kajini saiku nuisalaku alau anakaleta nafaza nanasai sisareta netku apesai Devunina itra Adetokilla
lalao na de toki lalao fa tsy misy na iray azaviako fa anao ireny no ny dramiko ny tombotro amantanako ny feo ny masoko zay lazako hoe fananako iavianao avoko kaninony no nalasaiko ninony no nahatao de tsy vokatriny saiko fafanomezana avy aminao fanataletana fahaizanana saina tsy zay rehetra netiko ampiasaina Evunina itra na de toki lalao fa tsy misy na iray azaviako fa anao ireny no ny dramiko zay rehetra nomenao ahy na ny saina na ny fo na ny tena na ny fanay amasino avoko mbaone loreny foko tenaho tempolinao arive ianono atsonjo ninoninona atao fanataletana fahaizanana saina tsy zay rehetra netiko ampiasaina evunina itra na de toki lalao fa tsy misy na iray azaviako fa anao ireny no ny dramiko iriko mba hitoy zany fitahizany na ho lava na ho fohy nianompiaina koeto antany maore hoanieri sy nito iavy aminao araizany izao irery tsy atotosy zay atao fanataletana fahaizanana saina tsy zay rehetra netiko ampiasaina evunina itra na de toki lalao fa tsy misy na iray azaviako fa anao ireny no ny dramiko fa anao ireny no ny dramiko araka itsangana isika aoka isika ariavana anambara ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao mino an'Andriamanitra iray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijarona nanapaka i Ponto Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray tsy to avy any ho aviny tsara miverina sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiambonan'olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen mipetraka isika dia mbola mpifaliana trano ry havana ny arabanantsika anio amin'ny anaram-pitanona sy ny komity FP Matoloza any amin'ny tokantranontsika tsirairay aviana toy izao ny vaovao voaray eto am-pelantanana vaovao nasionaly fanasana zakabe sampany vehivavy kristianina iraisana sampana lehilahy kristianina iraisana
izay tanterana ny 9 ny 7 ny 8 oktobra 2024 any Igny région parisienne. Efa misokatra ny fisoratana anarana any amin'ny lehiben'ny sampana SVK sy SLK. Fiofanana sy fotoam-bavaka mitohy ny fiofanana SAP KNPL ny alarobia amin'ny 7 ora alina. Mikasika ny fotoana fotoam-bavaka nasionaly da tsika jerena ao amin'ny site https://fpma.church.news ny vaovao rehetra. Vaovao tafo rojom-bavaka mampatsiahantsika fa misy ihany koa ny rojom-bavaka isan'andro. Ny tableau mirakitra ny sujet de prière dia efa alefa mivondrona asa fiainana am-piangonana sy ny diako mivala any amintsika. Rakitra sy adidy. Azontsika atao hatrany ny mandrotsaka ny rakitra sy adidy na rakim-pisaorana amin'ny alalan'ny virement na chèque na koa carte bancaire amin'ny alalan'ny lien Hello Asso. Ny fandaovana ny carte bancaire dia azo atao amin'ny tranokalan'ny FPMA Toulouse fpma-toulouse.com/rubrique vondronasa vola sy fananana. Misy tutoriel fanaovana azy ao ho an'izay sahirana. Vokatra Pentecosta mampimana antsika sahady fa isy ny fanateram-bokatra amin'ny alahady 1 May toy ny fanaontsika rehefa Pentecosta. Trano fiangonana araka ny fivoromben'ny mpandray tamin'ny volana Martsa 2024 dia mampandray antsika fa mitohy ny firosoana amin'ny tetikasa fananana trano fiangonana. Isy komision manoka natsangana andinika lalina izany. Ko azontsika atao ny manao don na souscription ho fanohanana izany asa lehibe izany ary manentana antsika hitondra mambavaka sady izany rehetra izany. Alefa amin'ny sous-compte trano fiangonana izany ka sy ho libele hoe trano_ anarana. Ny vola voangana ho an'ny trano fiangonana hatreto dia 3895 €. Tatitra arabola. Alefa amintsika amin'ny mailaka ny tatitra arabola volana aprily mba hahafantarantsika ny ezaka vitantsika amin'ny fanohanana ny adidin'ny fiangonana arabola. Katekomenina. Isy ny fampianarana katekomenina io amin'ny 4 ora tolakandro amin'ny alalan'ny visio-conférence. Étude biblique. Isy ihany koa ny étude biblique ny talata 20 May amin'ny 4 ora alina amin'ny alalan'ny visio-conférence. Ny komity dia nanapaka fa mbola atao pré-enregistré ny fampompivavahana hatramin'ny Pentecoste. Manomboka amin'ny alahady 7 Jona kosa dia izahana atao mivantana na direkta ny fampompivavahana rehetra miaraka amin'izay fepetra omen'ny mpitondra fanjakana. Mikasika anisan'ny olona afaka manatrika izany. Ka mbola afaka manaraka izany amin'ny YouTube ireo tsy afaka ho tonga ao am-piangonana. Entsika mbavaka sady izany dingana vaovao irosoantsika izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Chers frères et sœurs en Christ, nous, SDM Toulouse, remercions le Seigneur de nous avoir permis de vivre cette première année de notre existence. Cette vidéo témoigne de notre gratitude envers lui et résume un peu aussi les bénédictions que nous avons reçues avec vous. Gloire à Dieu. L'an dernier, nous avons participé à ces différents événements.
La section musicale Saint-Panazarmanen est destinée à servir et louer le Seigneur par la musique. Nous avons comme mission principale d'accompagner les cultes, ainsi que les événements de l'Église comme les fêtes paroissiales annuelles. Pour la préparation des cultes des premiers dimanches, nous nous retrouvons le samedi la veille pour un moment de répétition. Nous accompagnons également les événements des autres sections, par exemple l'Isonton de la chorale Feonni Mazav et les événements régionaux et nationaux de la SSM. Nous guidons les membres dans la croissance dans la foi à travers leurs instruments. Et par le biais d'enseignements axés sur l'évangélisation selon la Sainte Écriture. Laissez-moi vous présenter les membres du bureau de la SZM. ainsi que les responsables et les membres des différentes commissions de la SZM. Pour célébrer notre premier Isonton avec vous, nous vous présentons notre appellation ainsi que notre logo. Le nom de notre section est Henchpeu, qui repose sur un double jeu de mots. Henchpeu qui veut dire musique ou tonalité, et Henchpeu qui veut dire sage voix. Sage voix au singulier fait référence à Dieu, qui a la sagesse la plus totale et qui veut aussi s'exprimer à travers la musique. Et sage voix au pluriel fait référence aux instruments de Dieu également, et Dieu nous invite à utiliser sa sagesse pour guider les autres, notamment musicalement. Ce logo peut être lu sous ces différents points de vue. Le violoncelle représente les musiciens, les ouïes du violoncelle avec le chevalet au milieu et le dièse représentant tout le H' de l'appellation Henchpeu. Le chevalet et les cordes donnent l'impression de voir un orgue avec ses tuyaux. Les textes avec les cordes prennent la forme d'une église avec sa tour.
Les couleurs, le bleu foncé c'est la couleur du globe du logo FPMA et le bleu clair c'est le signe du ciel beau au petit matin, ce qui représente une nouvelle vie mais aussi la pureté et c'est la musique qui offre tout ça. Tu joues d'un instrument? Tu fais partie de l'église et tu as envie de rendre gloire à Dieu peu importe ton niveau et ton âge? Te sens-tu appelé à jouer pour lui mais n'oses pas franchir le pas? Quoi de mieux que de développer son talent tout en étant au service de l'Église? Alors n'hésite pas à t'approcher de l'un de nos membres du bureau présentés précédemment, Hermanou, Madim, Fitia, Tony, qui ont déjà hâte de t'en dire plus et d'être à ton écoute. Tu peux également en parler à un membre de la section qui pourra lui aussi t'accompagner dans ton intégration. Il n'y a pas de période d'inscription, ni d'entretien, ni d'audition. N'hésite donc pas à répondre à l'appel si tu le sens. Chers parents, encouragez vos enfants qui apprennent la musique à rejoindre la SZM. Chers musiciens en herbe, confirmés ou professionnels et quel que soit votre niveau, rejoignez-nous. Tous ensemble, au travers de la musique, nous aurons à cœur de remplir notre mission première, c'est de prêcher l'évangile dans le monde. Ety ampamaranana ary dia mamela anay hisaotra ireo rehetra niara-dalana taminay nandritra iny taona voalohany iny sy izao fotoam-pankalazana izao. Isaorana voalohany indrindra ny mpitandrina Andriamiandra Elize izay nanaiky izara tamintsika ny tenin'Andriamanitra Adriomaly. Andriamanitra manan-karipasoavana ane amaly fitia anareo rehetra. Manaraka izany dia isaorana ihany koa ny komity sy ny vondronasa ary ny sampana fito izay nandray anay ho tahaka ny sampana rahavavy tokoa ka miara-ambirona mandrakariva ho fampandrosoana ny asa fanompoana. Manaraka izany dia ankasitrana ihany koa ireo mpandray anjara isan-tsokajiny teo amin'ny lafiny teknika izay nitoto na fotsy ary na andro na masaka ka natateraka izao fotoanantsika izao. Tsy olon'olona irery koa anefa isika eto Torozy ka ndeha atolotra anaty fehezana iray ny fisaorana ny sampana zava-maneno nasionaly izay iombona ny sampana zava-maneno rehetra eto Andafy ary tsy ho varimbariny lavitra isika ka hanadino ny ambanimaso ka isaorana indrindra ihany koa ireo rehetra nanolotra ny talentany tamin'ny alalan'ny fananana fanolorana anarana na appellation sy ny logo. Isaorana ihany koa isika fiangonana mpianakavin'ny finoana satria tanteraka miaraka amintsika ny fiombonana ao anaty asa misiona ary ny farany fa tsy ny kely indrindra dia deraina sy isaoranay Andriamanitra no nanomezana ny mpikambana rehetra atao amin'ny sampana iendrim-peo. Ijoroana vavolombelona izany satria nopofony taminay fa na misy aza ny fihibohana dia tsy foana ny fihobiana ary sampana velona tokoa feno talenta ny sampana iendrim-peo ka tanteraka ara-bakiteny eloha hevitra izay nifidinay manao hoe miombona amin'ny fahasamihafan'ny fanomezam-pahasoavana na unis dans la diversité des dons. Izay ary mijery totoky ny lasa toy izao ny ankehitriny nokonasa miampitso miandranao ny tompo hiasa man'Andriamanitra rery ny voninahitra. Solideo Gloria. Fifaliana lehibe ho an'ny fiangonana no ahafahana mankalaza izao isan-taonan'ny sampana zava-maneno izao. Herintaona sady no hitsanganan'ny sampana ary isaoran'Andriamanitra lehibe izany. Sampana zandriny indrindra eto amin'ny fiangonana nefa manome aim-baovao ny hira asandratsika ao an'Andriamanitra mba hanehoana ny voninahiny. Koa arabaina ianareo sampana zava-maneno ny birao sy ny mpikambana rehetra na atratra izao vaninandro lehibe izao. Tena faly ny fiangonana manana anareo ary mampahiry anareo hatrany mba hitazona ilay fahazotoana sy fikelezanaina anompo ny tompo ampiasa ny talenta nomeny anareo amin'ny lafiny mozika araka ny teny manao hoe mazotoa fa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Romanina 12:1-10. Na dia mbola ao anatin'ny fotoana sarotra azy isika ary mbola tsy afaka manatateraka fanompoam-pivavahana amin'ny fanatritava dia asainy mifantoka amin'ny fiorenana amin'ny teniny. Koa izany koa no irina ho an'ny sampana zava-maneno mba ho sampana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra
lalandava ka avokatra tsaratsara koa hatrany hatrany amin'ny fampiasana ny talentanareo amin'ny alalan'ny zava-maneno. Dia ho ela velona ny sampana SZM FPM Toulouse ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Manantitra ny fiarabananareo sampana zava-maneno eto amin'ny tafo matratra izao isan-taona nareo izao. Ny tenin'Andriamanitra izay indramina dia amin'ny jaona 15. Tomoe ramiko ary zaho aminareo. Zaho ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary zaho aminy dia mamobe izy. Ny zavatra mampieritreritra indrindra ao amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia izao, tsy mba miresaka ny abe na ny amafin'ny sampana izy, fa ny abetsaky ny vokatra entiny no ambarany. Ary ny zavatra anankiray izay azo lazaina hoe sitomina ao anatin'io dia izao, satria ny ray ny mamboatra, amboarin'ny tompo mba hatanjaka bebe kokoa hatrany ny sampana, azahoany mitondra vo bebe kokoa hatrany. Fa raha vo kely ny tia no entina, dia petraka ny tompo kelikely eny ihany izy. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe maro ny voalohany no farany, ny farany no voalohany. Ary zany no ampaherezana anareo, azahoanao izay ny zandriny indrindra, izay ny farany. Fa raha mifikitra tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, mifikitra amin'ny firaisana amin'ny tompo ianareo, ho sampana mamoa be. Ary dia izany no irina indrindra ho anareo. Tsy hoe hifaninana amin'ny hafa akory, fa ho vavolombelona eo anivon'ny hafa, ampiseho indrindra ny fahamarinana izany tenin'Andriamanitra izany sy ny herin'ny fanahy masina izay miasa ao amin'izay manana firaisana amin'ny Kristy marina tokoa. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy tomponay, ilay lohan'ny fiangonana sady fotoboaloboka, izay iorenan'ny asanay ary indrindra miantoka ny fahavokaranay eo amin'ny fiangonana sy eto anivon'izao tontolo izao izay nametrahanao anay. Andriamanitra lalon'ny saina sy manam-pahendrena tsy azo anoharana ianao. Ary dia izany nitondranao ny mpino sy ny fiangonana ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay ao aminao ray, zanaka ary fanahy masina, ka sady mampitombo ny fifaliana ty anaty no mahatonga anay ho fiasana mahatoky ka ho maninao amin'ny voninahitra lehibe amin'ny fiverenanao. Mivavaka aminao zay ho an'ny ty sampana zava-maneno ity, izay natsangana farany, natsanganao farany eto amin'ny tafo. Ianao no efa nitaizanay, nampianatra anay, mba hifikitra aminao mandrakariva, satria raha misaraka aminao zay tsy mahay manao na inona na inona. Koa dia apetrakay eo ambany fitantananao zao sampana izao. Ho sampana, ho vimbilinao isan'andro isan'andro, azavainao amin'ny herin'ny fanahinao ary fananao amin'ny teninao, ka hahatonga azy ho sampana mavitrika, ho sampana mahery, ho sampana mahavokatra be, ka vavolombelon'ny fitiavanao mizara izany vokatra zany amin'ny hafa sy mampijoro ny fiangonana ho fiombonana izay mahavita asa tsara. Matoky zay fa ianao ilay nanomboka asa tsara atao amin'ireo no ahatanteraka koa araka ny fikasanao mba ho voninahitry ny anaranao. Dia rainay ianao ny amin'ny fisiny zao sampany zao, dia rainay ianao ny amin'ny fiainany izay ianao no miantoka azy, ary dia rainay ianao ny amin'ny hoaviny izay ianao no manoritra ny lalana izorany. Misaotra ray, misaotra Jesosy Kristy tomponay, misaotra fanahy masina, fa velona ianao dia velona ny zanakao rehetra. Amen.
Iaraka ivavaka sika. Andriamanitra ranao izay ny-danitro mbola tsy mitsahatra misaotra anao zahay noho izao fotoana izao indray. Atokana hitondrana am-bavaka ny loha-hevitra isan-karazany. Saotra anao izay tompo noho ny teninao izay nampianatra anay teo, ny mba hitombonay mandrakariva sy hanomezanay ny fanomezam-pahasoavana anananay ho anao ary indrindrandrindra ny anekenay hiasan'ny fanainao masina. Tompo ampitombo ety anatinay ny fahendrena ahafahanay mitahiry sy mampiasa izany. Entina ambavaka eo aminao koa tompo ny fiangonana rehetra maneran-tany ary tafiditra ao anatin'izany ny tafo rehetra eto amin'ny FPMA ary indrindrandrindra izay eto amin'ny tafitolozy. Saotra anao izay tompo noho ny sokajy isan-karazany izay napetraka ao. Ao anatin'izany ny komity, ny sampana, ny vondron'asa. Izahay rehetra ao anatin'ny fiangonanao tompo dia nampitoerinao tato anatin'ny fiangonanao ary tokony hanana mandrakariva ny toe-tsaina feno firaisana, fampiraisana, fampihavanana. Koa dia miasa mahery ianao tompo aty anatin'ny tsirairay avy mba hanekenay ho tarihany fanainao masina mandrakariva ary hijoroanay ho vavolombelonao sy ho fahazavana eto anivon'izao tontolo izao. Hoentina ambavaka tompo amin'izao fiangonanao izao ny viana rehetra izay natao sy napetraka mba ho fampandrosoana ny asanao. Tononona manokana amin'izany ny viana fikarohana sy fitadiavana trano fiangonana. Fantatray tompo fa miasa foana tokoa ny mpanao trano raha tsy ianao no mametraka sy manao izany. Ka mino sy mahatoky sady izay ety am-piandohana fa trano anao izany tompo, asa ho anao izany tompo ary mametraka feno ny fitokisana sy ny fitantanana aminao zahay mba hatateraka ny sitraponao aminay ka hisehoany voninahitra ao anatin'izao fitadiavana trano fiangonana izao. Entina ambavaka ihany koa tompo ny firenena malalanay dia i Madagasikara. Ianao mahafantatra tompo ny zava-misy any an-toerana, ny toe-draharaha izay iainana isan'andro. Apetraka fiainam-piaratananao tompo ny mpitondra mba ho fenon'ny fahendren'ny fanainao masina ka ireo kristianina eo amin'ny fitondrana hijoro vavolombelonao marina tokoa, andresy ny kolokolo ary ny fakapanahy isan-karazany. Ny vahoaka koa tompo dia apetraka eo am-piaratananao mba ho vahoaka mitodika marina aminao, manoha anao ary feno ny fahendrena ka andany ratsy rehetra sy ny fomban-draza isan-karazany fa mikitra feno kosa aminao sy ny azo fijalianao. Mbola hoentina ambavaka koa tompo izao firenena izay mandray anay izao dia la Frantsa. Apetraka fiainam-piaratananao toy izany koa tompo ny mpitondra sy ny fiarahamonina izay hitoeranay ka andray mandrakarivanao anie izy ireo amin'ny alalanay ary indrindrandrindra tompo ny hisehoany voninahitra ao ka hitodihan'izao firenena izao aminao ary hisehoany voninahitra ao aty aminay tsiraray avy ka ho vavolombelonao marina tokoa izahay amin'ny andavanandrom-piainanay. Dia fantatra ihany koa tompo ny arety mandringana izay iainanay amin'izao fotoana izao dia ny Covid-19 izany. Apetraka fiainam-piaratananao ny hevitra rehetra tadiavina sy katsahana ho amin'ny fitsaboana mba ho toloranao tolotsaina endry ny manam-pahaizana. Hiasanao mahery ny mpitsabo ka hatsapa fa fitsaboana sy fitaovana ihany izy ireo fa ny manome fanasitranana dia ianao rery ihany. Ny marary hositranonao ka ampisehonao zava-mahagaga tompo amin'ny alalan'ny fahasitranana. Entina mavaka koa tompo amin'izao fiafaran'ny fihiboana tsikelikely izao ny fiverenan'ny fiainana andavanandro ny tsiraray avy, ny mpianatra mba ho toloranao mandrakariva afaran'ny hitan-tsaina
ary atsapa-marina izay tena sitraponao anatin'ny zany fikatsahana fahalalana zany. Jereo koa ireo mpiasa omenao hery tanjaka ary fahasalamana ihany koa, ahafahana manohy ny asa mandrara isan'andro, ary ireo rehetra izay mitady asa, ianao tompo no angatahanay hialoha lalana sady ny fitadiavana rehetra sy ireo olona mety faneraserana amin'izany. Ianao no mahafantatra ny mahasoany tsiraray avy, ary mino izay fa manome anay malalaka sy ampy amin'ny fotoana rehetra ianao. Ho famaranana izao vavaka izao dia ndeha hiara-iombona isika rehetra amin'ilay vavaka nampianarin'ny Tompo, manao hoe: raha nay izay ny an-danitra, ao masinana ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny alina sazy ao anay, ary mamelà ny elokay, tahaka ny amelanay izay nanao meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mialoha ny hafatra sy ny tsodrano dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fahavalo amin'ny valopolo sy efajato ny andiny rehetra. Zao no afatra ao antsika avy amin'ny soratra masina. Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana. Ahatanteraka izany raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ataon'Andriamanitsika homendrika ny fiantsonana ianareo, ary ho tanterahany amin'ny hery
ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba hankalazainao aminareo ny anaran'i Jesosy tompontsika ary ianareo ao amin'ny kosa araka ny fahasoavan'Andriamantsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen.